Ny vaovao manasongadina ny tontolon'ny fahasalamana no entsika amaranana n'izao fampahalalam-baovao izao. Anisan'ny matetika mpahazo ny olona moa amin'izao vanim-potoana mampirongatra ny loto eo amin'ny tontolo iainana izao, ny resaka alergia. Anisan'ny faritra izay mora voakasika izay indrindra moa ny faritry ny maso, araka izao fanadihadiana hoentiny mamy Samuely sy Rotsira koton'irain'izao. Ny fisian'ny fako sy ny fitaovana efa simba izay mbola miasa eto amin'ny tanàna toy ny fiara efa tranainy izay mamoaka entona maloto dia isan'ny mandoto ny rivotra iainana ka mety hitarika aretina eo amin'ny vatan'ny olombelona. Ireny rehetra ireny no miteraka ny antson'ny mpitsabo hoe alergia. Entin'ny rivotra maloto ary avy hatrany dia miantraika amin'ny vatan'ny olombelona ireo mikroba. Ny tova toy ny maso dia isan'ny mora andairany alergia ihany koa ary saika mifandray amin'ny tova toy ny orona ary koa ny tenda izany. Ny alergia aloha raha ny anazavana azy tsotra dia izao misy ao anatintsika ao zany rehefa manao vaksiny tsika ohatra dia misy sela miforona ao miady amin'ilay otrika aretina zay anaovantsika vaksiny. Zany hoe vao tonga ao ilay aretina dia efa miady aminy ilay sela miforona ao anatintsika. Ka tahaka izany koa ny alergia zany efa vao nifandray voalohany tamin'ny zavatra izay tsy tatintsika isika atao hoe alergia dia misy sela izay miforona ao anatintsika miambina an'iny zavatra izay tsy tatin'ny vatantsika iny, miambina izy dia izay no mahatonga n'ilay alergia. Zany amin'ny efa misy alika masika mihitsy zany ao anatin'ilay vatantsika vao miditra ao ilay zavatra tsy zakan'ny vatantsika dia miady ilay sela ao anaty, izay no mahatonga atao hoe alergia. Ireo tanora ny tena mora iantefan'ny alergia raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Miova ary mihamaloto ny rivotra iainantsika amin'izao fotoana izao ka saika mampirongatra izany alergia izany. Tsy misy anefa ny azo isoroana izany satria efa saika raiky tapisaka amin'ny fiainana andavanandro izany. Na izany aza dia tokony hisy ny fanaraha-maso izay tokony ho tanterahana amin'ny fanajana ny tontolo iainana ary indrindra fanadiovana ny tontolo manodidina.